dia mbola vavika io zay eo le anarana zanako vavika io le fity mbola manja noho izao ve rastara izy raha mihoatra amin'le zanako. Mitotsinao ahy patalohanao io. tsy dia tongotra le nioritra taty dia misy atolotarina miakatra misy vatiny rehefa vitan zareo dia asainy makany so dia hoe le zanakatsika moa zany no tiany lazainy. izy vely ty tsy izy ry dada tsy izy tena misaotra an'Andriamanitra tena misaotra an'Andriamanitra le zanako a mba tsy fity zany ty maty ty dada dia hoy izandray zany tsika izao mafy zay herinandro ny lalovantsika izay lesy fa lolo dia akaina zay mety ndao aloha tena mety zany a amin'ny manaraksika manao fitadiavana indray e. Efa lasana Farakely. Madame Nicole, fa misy inona? Fa aiza ho aho Farakely? Lasa niazakazaka mivoaka any aky izy a. Voaka? Fa mivoaka ahoana? Zay eno a. Fantatry drive hoe mangalatra izy zasy. Mangalatra? Mangalatra ahoana koa? Hatramin'izay fizivezeny tato a dia misy zavatra tsy hita foana. Nefa tamin'izy mbola tsy tato a tsy nisy resaka zavatra very izany mihitsiny. Tenareo moa fa izany mieritreritra ary Madame Nicole hoe Farakely ny angalatra ny zavatra reo. Ka mazava ho azo. Raha tsy izy ane ny ato dia ndry e. Dia izy ary no olona angalatra ato.
dia ahoana ary izany ry madama? Dia ahoana natao amin'izany? Ka io mihitsy izao mavaky ny lohako io. Raha tsy miverina intsony izao io. Ny ako ary tena vaky mitsony. Ao fa resako izy e. Izaho no miresaka aminy fa tsy maintsy manaiky izy. Mba tenenako izy a. Fona hono hoe taty hoe. Afa teneniko izy e. Tsy maintsy manaiky izy e. Mino ianao anahy fa tsy maintsy manaiky izy. Atoky andraiky izy zaho se hainao. Nanao ahoana ny tany? Izy ve le maty e? Kevina! Izy ve sa tsiziko? Nanao zato ohatry renako voakapoka ireny fotsiny. Hita tena maimaina be. Tantara lesika vinina. Lozany fititsika azy zareo. Tena lozany fititsika. Maty? Izy le maty? Tena hoaika ve? Tsy maty izy e. Fa lasa nandositra izy matoa tsy hita hatramin'izao. Tsy maty izy. Olona hafa nitanay tany. Tsy izy mihitsy. Dia rehefa tsy izy zany le maty dia mety manainga zany le tenin'ny Kevinne. Tena mety lasa nitsoky iny sipy iny. Zaho aloha dia tsy mba hiasa saina amin'ny kala fitifitianareo izany intsony mihitsy e. Saza maditra. Sady ny olona ka saina popopo mivezivezy mitady azy avy manerana n'ity tanàna ty. Izy tsy hita nanakaiza nanakaiza. Mamoramora ihany ianao Béatrice. Akaleo. Nataonareo any angeny natonga ny zazy olona ohatr'izao e. Impiry mofo tiany nitaraina amiko. Fa tsy zaka mihitsy ny zavatra ataonareo ato tokantrano ato. Nareo? Azafady kosa aloha tata fa tsy zany a. Ifitiana nanao zavatra tsy nety farany tato e. Izy angeny namono anay. Marina mihitsy zany. Tena marina zany. Milamina aloha nareo zareo a. Milamina mihitsy aloha nareo a. Tsy ahitamba olana angety nareo ohatrany hoe lasa misy disadisa noho ny aton-javatra ohatr'izao ty e. Allo ara tena mifankatisy hoe tena mifandray tanana tsara tsika rehetrarehetra otra tany ato mba tsy hiverena ny tranga ohatr'izao ntsony ao aorianao. Marina mihitsy lesy zany tenina zany ndry aza. Zaho koa mahita hoe ranondraraka nefa tsy azo arofina intsony. Zay mihitsy. Lao mifankatiavana ny ampitomboana ry zareo a. Fa zaho koa mirary a. Mba hiverena ny fitesoma tsara tatokantranontsika. Tena trotrona mbavaka mihitsy lesy babena nareo avina mbavaka ary raha azo atao e. Eo aloha rehefa tena marary be mihitsy zany lohako zany. Sao dia arahana ihany iny aloha. Tsy manina lesina. Farakely. Tonody fangatsy ny anatra. Zary Bazila tsy mahavita mianatra izany intsony a. Fanga vita zany izy ty e. Madame Nicole rehefa manao izay azony atao mihitsy tohana andriko tsy mahavita hianatra. Tsisy raha riko an'izany e. Ny olona rehetrarehetra atao ohatran'ny tsara vilatsy daholo. Tena maizina be tsy mazava amiko mihitsy. Tsara vilatsy ahoana ny olona rehetra. Ka zany e Bazila nendrikendrehan'zareo naka an'izany entana atao amin'zareo izany hony e. Dia hoe hatramin'izay niveziveziko tao hony a. Misy entana tsy hita foana ao. Nefa sirondry fa tsy naka an'izany mihitsy. Zary Bazila tsy mangalatra izany a. Tsy mpanao an'izany a. Tsy mety zany ataon'ny Madame Nicole zany. Tsy mety zany mandroratsy maimbo zany manendrikendriky olona fahatany. Aleo fa teneniko mafy izy.
aza misahirana amin'izany ianao ry Bazila, sady za koa anie tsy ho aza antsony efa mba niezaka ihany anana zavatra reo fa tsy nono mihitsy a. Ka le izy angery Farakely tsy vitany hoe tsy hoany zany tsony ahy e. Dia ahoana ny mety hotoyany, dia ahoana ny amindry izy andray ny antoko amin'ny fianarandry zany zao izy. Nenaiko izy anie Bazila mananasa fa tsy hoe tsy mananasa e. Sady alao koa izay tsy mentehatra amin'olo izany foana. Dia mila miady mafy zany neninareo ko. Tena ho zidra be miandry ny sehany ka izao noho izy. Zidra. Petraka zao tsika ry amigo tena milamina. Aleo ry neny hoany a. Sady za ndray aloha dia tsy mataditady izany intsony e. Dada ihany no tia mbola andany rondoa amin'izany ao. Zany mba tena gaga mihitsy na hoe andeha hitady azy ndry. Ka tsy maintsy mba mbodiny nanao areny sainy reny mba amin'izay mba tsy ratsy eo amin'ny dada. Mila tsonjotsonjovina ihany anie ry neny e. Fa zao ry ania ty dada nareo sy Kevinina ty mihitsy ny tena tsy azoko mihitsy, tsy fatako mihitsy zay tena ao anatin'ny lohany reny. Za ndray aloha dia efa tsy mivaky lotsony e. Na maty ary tsisy raraiko azany. Marina mihitsy zany. Amin'izay tsika tsisy mandrebireby milamina tsara mihitsy. Kitako. Amin'izay dia izany ve mba ao anaty lohanareo re nisy ny e? Kevin, fa inona koa ty miandry resak'olona ty? Sady Kevinina ty tena tsy mahalala fomba mihitsy a. Tsy mba mandondona koa reny. Fandondona ahoana moa? Varavarana anie misokatra be io e. Tena mba mieritrretinareo ka. Zavatra ohatr'izany ve dia mahafaly anareo ary lazaiko anareo a. Fa na misy ary tsy nentina ataon'in'olona iny, ny anareo ireo mbola pira lavitra. Endran'izany dia zarana le olona ho faty. Dia maninona moa raha hoe izay ny anjarany? Aleo izy mba handra mpiadanana any amin'izay ilevenany amiko. Hitako. Aleo izy maty any mihitsy. Amin'izay zay tsisy mandrebireby tsony. Kiny ihany mandrebireby ato amin'ity trano ity. Tena tsy avitra tsony nareo. Mampalelo anany toetsainareo. Aleluva rereo. Izay efa manindry tena lasa be saiko madama hoe lasa ny ampianarana ve izy zanako iny sa lasa iny. Na za koa raha nery seheny tena mahatsara tena hoe diso ihany ahy e. Eny e, za zay raha mita izy iny madama zoanao koa miteny anazy. Tena tsy mandry mihitsy ny saiko. Sady ohatrany tsy mino koa za hoe vita Farakely ve zany hoe mangalatra izany. Na za koa aza nge zaza endry iny tsara taiza iny tany bebe amin'ny tany. Zany mihitsy ange ny fahitako an'izy iny e. Fa
raha mba mety madama aleo sa mba andeha ody mba hijery anazy aho any an-trano na any am-pianarana na tsy haiko. Mino? Manino ndre? Fangalindry marary? Naza ndano aloha elahy mivoaka any ka Tsy miala eto avy mino raha tsy fahivoalazindry aminahy marina. Mino a? Fa marary anga ianao? Fa ino ty ataonao Mino a? Andriamanitro. Mino a? Mama. Maty mety amiko e. Mino a? Tsy mendrika no velona tsony aho eto amin'ity fiainana ity. Mino a? Moka ho a? Mino a? Mbola tsy anjaranao no faty a? Matoa anao mbola velona ohatr'izao. Sany zanako zany a? Tsy zakako tsony ny fiainako ry mama. Tsy zakako tsony ny fahoriana mahazo anahy. Nefa hiatsa tiako. Mino a? Mivavao andry. Zay ihany ny vahaolana hitako atao amin'io. Fangasaka mony teny mirony mama. Fa medaladala mihitsy ange ty zokony lahy ty e. Ka inona ary ny ataoko e? Vao mijanona eto aho fiainiko sarisary be fiaina eto amin'ny ati-dohako rehetra ato. Mino a? Mino a ianao? Mivavao a? Zay ihany. Tsisy afa-tsy zay no azontsika atao. Aza mieritreritra an'izany amony teny izany mihitsy ianao. Mijaly loatra mama. Ahoana reto? fa inona kireny? Aza mody fany eo nareo e. Tena marina, tena fanina be mihitsy efa tsy mody fanina izany. Inona ny ataon'ireto zavatra taty Nicole reto ato an-trantsika? Fangahakirena ny taty Nicole? Tena zaho koa zao vao nahita an'ireny tato a. Aza mody adaly eo anareo. Tsika ve dia hianana zavatra ohatr'izao, a? Ary nareo koa zany naka an'ilay zavatra tsy hita rehetrarehetra tao amin'ny taty Nicole. Dia za avy eo vao endrikendrika. Tsy nangalatra, tsy zay. Tsy nangalatra zany ky zay a. Fa za mino hoe tonga ho azy tato reny. Tsy zavatra tonga ho azy zany ry Basile. Dia ianao kory neny? Za mba nihevitra hoe mba efa niova ianao. Farakely a. Tsy nangalatra zany ky za. Tsy nangalatra. Tsy mendrika ny Iray aman-dreny mihitsy nareo. Farakely a. Farakely. Farakely. Zay neninao. Vita indray ny amin'tika. Dia para zéro.
Azafady dada. Velahy. Ahoana lesy? Ary fa manino dady zany? Ohatrany reraka be mihitsy. Nga mbola sitrana foana ny andoto eo? Tena mbola vao mainka ohatry mivaky ny lohako lesy. Amin'ilay miasa saina be amin'ny tsy fahitana ny fitiako nge. Dia sady mbola mieritreritra hoe za mihitsy ve lesy zany tsy mamitaiza sa ahoana nahatonga amin'ny fity lasa nandeha ohatr'izao. Dia zao tsy ahitana inona tsy hainao vaovao. Tsy dia izay loatra ry dada. Za raha mahatsapa hoe tena raim-pianakaviana miendrika ianao. Fa nataony neny sy aniny ina mahatonga anazy manao ohatran'io e. Ahoana ty? Vao toy ohatry zareo nitratrako ny resaka tao. Za raha niara ho fity tsy hitany. Zany no tenenina. Dia ahoana raha zany lesy nataontsika da? Ary raha sy aza nga tsy mba miresaka. Dada nga ahoana? Izy sy anindray zao no tena mifanaraka be io. Za koa mbola sahirana amin'ilay fitadiavana amin'ny fity dia tena tsisy fotoana loatra hoe iresahana aminazy. Dia miresaka koa zany zareo zao? Fa lasa mivoaka andro zareo ty. Ahoana lesaka Kevin? Raha hoe tsy mba mahafantatra olona hoe mifampiresaka amin'ny fitinina namany amin'izy ireny mandeha mivoaka foana ireny. Tena tsy mahafantatra ry dada. Za raha nge tsy mbola nahino anaran'olona nytonomy izy mihitsy e. Dada no tokony alalan'izany. Dia ahoana raha lesy zany no ataontsika? Tena enjany ty ry dada. Fa zao tonotono ihany ny fony dada aloha. Sao dia dada indray no kolapy sao dia izay rehetra ny sahirana. Eny lesy a. Za ke lesy lazako amin'ilay mihitsy fa tanitsika ilay niaraka ireny e. Fa mangofotra amin'ny taitaina mihitsy aho. Ialana io manokatra mijery an'ilay razany. Fa raha sanatria hoe fity zany dia fatorony mety amin'nanody teo zany. Tsapako ry dada. Na za re tena valaketraka e. Teo ampanokafana liza ozy dada tena vatako rano manontolo tena tsapako tena torakofotra e. Sady mahatahotra fa zany hoe tsy maintsy za moa nanokatra an'ilay izy. Tena ataoko ihany. Fa manao ino ndre? Andeha ary neny a. Andeha hoaiza? Andeha fotsiny aho e. Sady za koa tsy miara-miaina mpangalatra izany. Tsy mpangalatra izany kineny a. Fa inona ny antsoina eny an'izao? Pindrana. Ka hitandry reny a. Nalaiko tany Madame Nicole reny. Nalaiko. Fa saika hoe rehefa manambola a dia hividy ohatrany reny. Dia mbola tsy voatotra ilay izy. Za koa moa mbola tsy nanambola. Fa hiveriny efa zazakely mihitsy ary ve za e. Toa ampiasony neny ohatr'izany foana. Sady zany zavatra lazainy neny izany koa tsy mitombina mihitsy e.
Ao fateriko any madame Nicole reo e. Fonakia. Fonaky za. Fa za fona zany ve neny mandeha fotsiny e. Ohatrany isaky minitra kely za dia fona foana. Sady za koa mba efa nieritreritra hoe mba efa neny vaovao ianao. Fa tena tsy hanao tsony aky za, tena tsy hanao tsony kia. Fonaky za. Ai. Okia. Ano aqui? Onde? Vamos aqui, ó. Fa misy olana angany asanao sady efa tonga ianao tonga aloha dia mbola miavinavina be any. Sisy olona zany ka. Raha be fotsiny aloha. Dia tena tsy androko mihitsy izay ahatongavana aty mba hitsorana aky. Dia nalafana fotsy zany ianao. Velao amizao. Raha izay mampahazo maina aminao zany. Aloha anao dosy e. Dia atoro mihitsy anamba avy eo aloha. Izay zany mampalafandeha. Mana Matilda. Fangaky efa salama. Tonga ty sady. Ty hita zay salama. Tsy maintsy mitsangana e. Dia inona ke vaovao a? Manao ahoana zao ry mino any? Efa salama? Efa tsy dia maninona izy. Fa zao saika hanamono tena tao. Zany hoa. Saika namono tena ahoana ke? Matilda. Sofa tratrako a. Fa efa fanafody be da be mihitsy ny tao ambony latabatra tao saika ny hohaniny. Tena mampalahelo izy zany ka. Aro maso tsara kinikisy ka. Sady zao azondry zany. Efa tena voatona mafy le fony. Anka mitady amoy fo izy. Ka zay mihitsy ngeky ny tena lozy e. Mbola hitady an'le ajiny hafa mbola tiany aza hono izy. Dia rehefa zany vera kiny nataony ady azy dia mbola zany foana. Tena mafy ki rehefa tia. Na inona nataony dia tia foana. Mafy ane rehefa tia. Dia tena vaky mihitsy aky ny lohako ry Matilda. Tena mila ho vaky ny lohako. Miasa be ny saika. Tsy hitako hoe ataoko ahoana le zanako. Zao fotsiny aky ny atoro fandriana. Araho maso tsara ny ankizy. Zay ihany.
marina zandry Matilda. Tsara resaky ry anareo roa zany a. Mariny fa nanino nretinareo roa e a hinarinazo anreto teo. Sakia lolo zaka aloha andeha zay Matilda. Eny maheresaka iry Antoinette a. Sakia De arao maso tsara ny ankizy a. Zay e. Alo. Andeha asa aloha neny a. Tany. Makanisa ny mitatỳ Nicola rehefa feo. Aninany ay? Makamo fotsiny e, dia antsika misakafo. Tsy mahavita mandeha makany. Efa tsy sakafo dia tsy mihinana zany. Ao ary fa saiko anaterany Basile sakafo eo ndre e. Rangadanga amin'izay mandeha fa makaleo be ka. Farakely tiako foana ndre. Pedasy. Fa maninona ianao? Ohatran'ny fanina Beatrice a. Sady ny lohako koa marapo ohatran'ny lovaky zany mihitsy. Ferena matory aloha e. Sady ny anao koa ny diso tafa ohatrany loatra ilay fiasan-tsainanao amin'ity fity ty e. Henoko misy ianao tamin'ny alina tena tsy nahatory. Beatrice a, zanaka zao fe tsy hita tao tokantrano. Dia lamina ny saina. Dia hita tory. Tena mba mahagaga mitsiny ianao zany. Ianao totrany matory fotsiny mihitsy.
dia raha reo nge ianao ry bedasy e. Za zao mino fa miakatra mihitsy ny tensionao io. Matoa ianao tsy mahita tory io. Eny fa inona raha hoe zao no tokony ataontsika ohatrany landresaka fotsiny tsika te ohatrany mandrimandry manandraraha eto. Ka inona ary tokony atao ozy izy ianao e? Efa nataontsika daholo ny zavatra rehetra, fitadiavana, fikarohana. Tsy nahita vokantsika, tsy nahita valiny mihitsiny. Efa namena amin'ny polisy ny andraikitra dia alao ny polisy alao ny asany. Ny anjarantsika aloha dia miandry fotsiny e. Tsy zaranao koa raha ve moa tsy hita iny zaza iny e. Tsy izay no mahafaly anao. Ny zavatra tsy sampanao ngery bedasy dia zao e. Matofy ty tsy hita hatramin'izay a. Efa lasa nitsoaka izy izay. Ianao miasa saina mitaitaina fotsiny eo. Eny e, na nitsoaka ary izy zaza atao tokantrano iny a adiditsika mitady azy. Mitovy tsara fa naraka hatramin'ny ainao dia efa miteny azy zay. Ka nanampy ianao na tsy hanampy raha nga tsy maintsy tadiaviko iny a, zanako iny. Na dia efa naraka ny ainao ary dia mbola ataonao ihany zany. Ie, zanako tsy maintsy tadiaviko. Fa zanakao ahoana e? Fa tena zanakao marina ve izy ty e? Ha? Zanako tena zanako iny. Tilozanao bedasy. Inona ny loza amin'izany e? Zany ny marina. Tsy mino an'izany ny saiko. Tena tsy mino an'izany a. Fa noho io lohanao marary io a, izany mahatonga anao miteniteny foana. Tsy marina izany. Zany ny marina. Miny anao tsara, tsy miny anao, zay ny marina. Mazava aminao zay. Lika vetivety. Fa misy adino anga? Famantaranandronao. Ohatra. Za koa mahika loatra teo. Fa misy problème ve ianao ry Luka? Sady olona ohatran'ny varim-bariana be izany mihitsy. Oh, tsisy ka. Sady varibariana ahoana koa? Tsy fantatro. Na nanoro-kara androany tsy mba nataonao akorany. Tena azafady akiny mikotra. Be asa be koa zaho dia tena sepitra. Be asa be. Sa misy problème ny mpiara-manao aferanao any am-piasana any? Mpanao afery izy. Ianiko. Ha? Tsy misy azandra Nicola. Fina mahatonga anao tena zany? Misy zavatra hitanao nga? Tsisy mihitsy nga. Fa mifetsika eo fotsiny dia efa manambara zavatra be dia be amina. Yaza, fa ina koa ty ataonao? Manino
fomba misisisika eto amin'reto maraina fotsiny ako ty koa zany tsy azoko mihitsy. Tadandana mila ianao teo ka so nahirana eo. Nahirana hoany e fa ngaran'izay tsy tia anao indray. Ka na izany ary arô aloha tsy atao fantatry ny olona ato hoe misy zamiko. Ka maninona moa raha fahafantarina ny olona hoe misy zany sady tsy hitako koa izay olana amin'izany fakatitsika ko. Tadandana mihitsy aloha mandeha ka sady lasa ratsy ny masoko ange hoe olona vao tonga ve dia zao sahady. Fe koa zany tsy azoko. Mandeha aloha zany fa manaraka tsy mandevotra. Ndana aloha ka sady mbola roviny ianao vao andeha ianao nge mba vao tonga e. Eny ara ho ako lasa aloha zany. Fa ina koa ty midikiditra tsy lery ty. Ka nanao inona tato zao iazy iny? Nanao ohatran'izao ataony lahy zao iziko sady tsy hitako koa izany tantany lahy zany ho lasa ny ato an-trano zao daholo ihany. Mba fepery ihany ny fihetsika reny a bandy ane iny e amin'izay tsy fantatry ndre akory ohatry ny ahoana ny toetran'le olona. Eny rery zokon-kevinina ny anombokoviana moa ty bavilisany ty nita lanananao foana. Mba miteny ihany ane zahay e niendry amin'ny mantsona anarina sao dia ahitany dozaka